ka tsy farana ny fivoriana atao eto raha tsy voadika sy lany eto ny lalàna vaovao hitondrantsika any amin'ny fitsinjaram-pahefana tena ary tsy nampiarina ny mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny fahatelo dia milaza fa Repoblikan'i Madagasikara dia miankina amin'ny rafitra vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana ary ny fizakantena ara-pahefana sy ara-bola izay ao anatin'ny lalam-panorenana. Ireo lalàna fehizoro mikasika ny fitsinjaram-pahefana nolanina tamin'ny taona 2014 dia milaza fa tokony omena ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fahefana sy enti-manana ahafahana miantoka ny fizakantena. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao anefa dia tena mbola lavitra ny atao hoe fitsinjaram-pahefana isika ary maro no fehpeky izay voalaza ireo lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana ireo no tsy nitanterahany sy nampiara. Ohatra vitsy hanamporofona izany ireto zava-misy manaraka ireto. Tsy mbola misy lehibe ny faritra sy lehibe ny faritany voafidy efa omombo 20 taona ary aoriana nametsarana ny faritra. Latsaky ny 2 isan-jato ny teti-bola-panjakana ihany no alefa ny fanjakana foibe any amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana isa-taona hatraminy izay. 5 isan-jato an'ireo fahefana amin'ny fampanatantaran-jara eto amin'ny firenena ihany no nafita ny fanjakana foibe any amin'ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Santionany ihany ireo atotanisa ireo hanamporofona fa tena mbola lavitra ny fitsinjaram-pahefana isika nefa ny lalàna efa nilaninay eto amin'ny firenena anomampanisika. Toa natao hanomezana endrika tsara ny Madagasikara ety ivelany fotsy mba azahoana famatsim-bola sy fanampiana no nametsara ny ireo lalàna mikasika ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Tsy nanana fahavonona sy fahasahina ara-politika irosika amin'izany fitsinjaram-pahefana izany ireo fitondra maro mifandimby kana dia efa voalazany lalàna aza izany dia tsy ampiarina sy tsy notanterahana mba ahafahana manao ampimamba ireo fahefana sy ny vola-panjakana. Amafisinay anefa fa antony fampandrosonan'ny Madagasikara ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Noho izany ary ho famanina ny antso nataony filohan'ny fanavaozana dia andray sy fanapahan-kevitra lehibe izahay eto amin'ny antaveram-pirenena ka tsy hifarana ny fivoriana atao eto raha tsy voadika sy lany eto ny lalàna vaovao hitondrantsika any amin'ny fitsinjaram-pahefana tena. Miarahaba antsika vahoaka malagasy rehetra izay manaraka izao video ataonay izao eto amin'ny tambazotra serasera. Ino moa raha tiako volany amintsika androany fa mikasiky fitondrana firenena izay mandeha amin'ny fanavaozana amin'izao fotoana zao. Zavatra mba tiako tsikaritrintsika zany somary maromaro andro zay nandalo, maro avao koa raha soa nisy nataony fanavaozana ka zavatra mba tiako hampita amintsika kely
aoka rehefa mitsikera ho iaho aoka mba ho jerena tsara zany le tsikera hoe ahoana le olona hanao zavatra ve reto olona reto sa ahoana satria maninona mitsikera tsika tsy problème ary manova tsikera amin'ny fomba fanajana fa izay no ilaina am'izao fa tsy hanao ny asany taloha teo tsy hiheno ny fanjakana am'izao fotoana zao de miheno ny vahoaka donc misy ara ny fanjakana mihitsy koa no mampirisiko hoe manova an'izao nareo vahoaka azonao ohatran'izay ny zava-misy hitako tandroany ary izay mihitsy no nanaovako an'izao vidéo zao mba tiako ho trapan'ny vahoaka malagasy fa hoe hita fa hanao zao fanjakana mijoro zao zavatra hitako i président nandeha tana Sambava i président Mikael rehefa tana Sambava i président dia niteny hoe manome fahefana ny vahoaka zany tsy ohatran'le taloha tsony zany le zavatra misy rehefa niteny président dia nampitany tamireo solombavambahoaka zany ao amin'ny antenimieram-pirenena ka rehefa nampita izany zavatra zany nisy fivorina ara-potoana tamy androany tao amin'ny antenimieram-pirenena izay notarihiny Andriamatoa président siteny Randrianasolo Niaiko ary rehefa nandeha izany fivorina zany tao amin'ny antenimieram-pirenena tandroany talata dia tena misy zavatra mahafaly mahavelombolo zany hoy zahay baka Toliara mahavelombolo le zavatra niseho satria maninona rehefa niteny i président Mikael zany tonga de niteny hoe tanterahinareo le fahefana tokony handeha any amin'ny faritsy dia nanao zany i président siteny tamin'androany izay notarihina am'izany fivorina ara-potoana zany ka tena tsy hosahanay koa zany ny mijery am'izao fotsiny fa tsy maintsy lazainay ny zavatra vita ary asa vita ho iaho no ifampitsarana raha tena tsy manao izao fanjakana mijoro zao manohana foana zahay satria hitanay fahavita zany rehefa nandeha iny lahateny nataon'ny président siteny iny tena niteny izy hoe mandeha amin'ny faritsy am'izay ny fahefana mitovy am'izay ny rehetra izay zavatra nitakina io zay ka eto dia manao fisahora zany amin'ny président de la république Mikael Randrianirina ary manao misaotra koa amin'ny président ny assemblée nationale siteny Randrianasolo Niaiko fa tena zao raha ilà io zany nambarany siteny tampay be maso teo koa hoe Varamada Basy Toliara io moa raha tena natokisako any siteny manjaky zay io resaka Basy Toliara io ary tena mbo manjaky ty androany zany izy fa mitondra ao mbo niteny tapahy be maso ary nataony tamy lahateniny zany hoe tsy ankena io Basy Toliara na Varamada io ka zaho manokana aloha zahay moa zany rehefa manohana an'le olona hitanay fa hoe misy zavatra tsara zany hoentin'le olona ary mbola mitazona ny hevitry ny foana zany le olona tohananay i président Mikael zany tena olona izay efa niteneniko foana olona ho iaho hitsinjo ny vahoaka malagasy fa tsy olona hanao présidentan'olona efa président tsy haiko tamy fitondrana radio eny nefa tsy haiko hoe inona tsony zavatra ho tenenina fa tena mihoapefy fa izao fanjakana mijoro zao kosa aoka mba ho jereny rehetra hoe tsara ve zao sa ahoana satria raha zao manokana mijery ho iaho tena hitako misy fivoarana zany le zavatra ataony zareo zany ary mangarahara foana ary mbola ezaka nohon'izao no hitako ho hatsarain'ny président Mikael hoy hoe aoka ny rehetra zany mba hanaraka izany zavatra zany fa important zany amin'ny fiainam-pirenena amin'ny itsika mitady fivoarana io ny vahoaka malagasy lazaiko zany ka hoy hoe ndao tsika ry vahoaka
hanolotra nandreo olon-dehibe reo fa reo efa hita fa hanao ary tsy azo lavina zany zavatra zany fa tena hita reo olona reo miady zany miady amin'ny fantsana ary io hoy aho tsy vita mora io tsy vita mora zany io fa aza ataotsika hoe vita mora ty fa miankina amin'ny rehetra io ary ry zareo koa efa miezaka ka noho izany dia aoka mba ho tohanana raha azo atao fa izay no ilaina ry tompoko ka manao mahavelo bevata iaby amintsika iaby eo koa moa zany resaka influenceur iny ino zany raha zao mijery reo influenceur atsika reo tokony tohananareo reo olo reo fa vahoaka malagasy ohatry atsika reo io ne mety misy dingana maromaro mety hantsireny foana no handeha fa mety misy hafa koa handeha de manino tsika mifampitsikera io foana zavatra mahataraiky atsika io le mifampitsikera au moins mba mifanohana ndao samby mifampiakatra de miara-manjoso i Madagasikara fa tsy rehefa misy zavatra mba tsara de tsikeraina le olona maninona raha tohanana fa tsy lava ny resako fa zay fotsiny zavatra teko mba apita amintsika androany misy zavatra tsara ny tanterahin'ny fanjakana on est fier aho ary tena mahavelombolo hoy aho le zavatra miseho ka manao velomantsika iaby mbola hitafatafa foana ny tenanay rehefa misy zavatra tsara ary rehefa misy koa ny olona mitsikera de ny tena tsara ne de mifampiady hevitra raha tena manana hevitra nareo de ndao samby hiakatra amin'ny plateau ohatra de samby eo amizay teneninareo zay zavatra tianareo ho tenenina de ho teneninay koa hoe sao ny zavatra tokony ho atao fa tsy mifampitsikera lalandafa foana nefa tsika tokony hiakatra io zao zavatra hitako ireo député reo tena nareo député Irmara reo teneniko zany tena hita hoe mety amin'ny zareo zany le zavatra misy satria manome fahefana any amin'ny faritra amizay ndao samby mitovy amizay zany ane zavatra ilaina io ireo manaiky efa amizao efa tsisy forongony tsisy inona zany tsony fa nao hitambatra ray tsika fa samy malagasy io zay ny zavatra teko ampita re tompoko ka manao veloma iaby amintsika. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.